vara mikasika ny hoe tsy fahatombanana ny fividianana indrindra miseho lany tetiteroa ny ataoko hoe fomba zay nikasain'ny sasany nentina zany anaovana tevay mapa ny safidy-bahoaka na anaovana sito maherany koa reny sito-bahoaka reny nisy ny zavatra mampaela ny zavatra nitranga tany fianaratsy ihany koa ny fisamborana ny candidat misy ny candidat zay tsy narana korona karaha-pividianana azy na velona aya betsaka ho an'ny vahoaka malagasy mahita ny zavatra any hoe aiza tokoa no iafaran'ity fividianana zay goragora sy matotra azy reo fikarakarana namany. Nareo ary voanivony mapara tompoko anisan'ny mitsikera mafy an'ity fividianana tamin'ity tontolo andro ny androany ity indrindra rehefa nifidy ny filoha nasionalin'ny mapara dia anisan'ny nanipika mafy na hoe tokony isina lalao madio tsy tanteraka raha tokony izy nefa izay raha ny vaovao efa ny pirofo efa tonga nalefanay ombinimbeny tamin'ity androany ity mety ho any manahoana no toy ho any nivony mapara manokany hitory ve nareo? Ny zavatra mitranga moa zany efa hitantsika tamin'ny manjeritra eto ohatra ny zavatra mitranga tany Finarivesta misy ny sanganjavatra izay nampanahily tokoa satria isan'ny endrika maharatsy ny demokrasia eto Madagasikara ireny ary ny mampanahivy dia ny atokony ny fitondram-panjakana ankehitriny izay tokony hijoro modely amin'ny hoe fanjakana tandalana no mampiseho ny modely ratsy amin'itao hoe fanjakana ratsy tantana ka amin'izay zavatra izay zany dia misy ezaka lehibe tokoa iandrasana amintsika rehetrarehetra anarinana zy zavatra izay satria ny fividianana izay madio sy mangarahara izay no ekeny rehetrarehetra ka ninona voka-pividianana ao rehefa mbola mipetraka ny aya amin'ny hoe alabato na hoe tsy fisiny izay fangarahana izay ny tsy fanajana ny lalàna indrindraindrindra dia mety anahirana eo amin'ny hoe fanajan'olona zay safidy-bahoaka eo ihany koa moa lafiny hoe taha-pividianana izay ambany dia ambany tokoa tamin'ity zavatra ity midika ve zay fa tsy nanana rispo ilay vahoaka androjabato na tsy ampy ny fanentanana ny zavatra ataoko hoe mahavelombolo anga fiarakoatran'izany dia hita fa voasorotra mazava ankehitriny zany ny atsoka hoe force politique eto Madagasikara misy ireo zay hitatsika ankehitriny ngamba de hoe Madagasikara zao dia efa miloko volomboasary raha ireo renivohim-paritany ny akabeazany zany manerana nosy no jerentsika ny voka-pividianana satria ny mapara dia mitarika amin'ny salanisa izay maveza-danja tokoa any amin'ny faritany fianaratsy ohatra dia hitatsika fa raha matoa Kristina Razanamasoa dia raha tambatra ny elalelam-bato izay ikambana ny antoko HUM sy ny TIM dia mbola tsy mahaleo akory ny isam-bato azony na dia nisy aza ny ataoko hoe etraketraka sy fandrahonana teo anivon'ny mpikatoka politika zany mapara nentina nanakivinana azy ireo teo ny afisy nongotana teo ny familya filana tamin'ireny hoe fangatahana ny autorisation maro samihafa reny ary ny ambro zay natongavana teny atoerana moa zany anaovana an'ireny hoe fanolorana anazy amin'ny fomba ofisialy reny dia mbola misesilany ihany koa ny antso izay nefa tsy nanakana ny vaoaka ny fianaratsy io zany aneo safidy ny malalaka ary ny fidy aniramatoa Razanamasoa Kristina zay tsy ahivoko ihany eto fa coordinateur général ny mapara ary efa député de Madagasikara voafidy teo ambaty finandrana ihany koa izy no efa filohana andro mpanjakana ihany koa teo aloha midika zany ankehitriny fa ny mapara dia ametrahana vahoaka malagasy fitokisana amin'izay hitantanana no avy nyity firenena ity indrindra eny fotony mariako mantsy zay satria ny mapara raha toka nandrotsaka candidat ho ben'ny tanàna dia nanana programme asa mazava izy na ny faritany Toamasina zany misy reny asa tsy vita reny ohatra misy ny stadium zay Toamasina mampara filohandro rajoela moa raha tonga tany atoerana izy hoe rehefa lany ho ben'ny tanàna ny candidat olontsika ny ministre Elisée Ratsiraka zay arabaina manokana tokoa satria fa eniko ny voka-pividianana fa dia mandresany koa izy any Toamasina dia ho fidaitsika izany dedikasy zany zay tsy vita ny fitom-panjakana ankehitriny mitovy amin'izany ny faritra maro zay hitatsika ny any Mahajanga ohatra dia nanao tsyombalohany ny olona zay nitsena ireo délégation mapara nytaria ny filoha nasionaly mpanorona azy ny filohandro rajoela rehefa tonga tany Mahajanga misy zany ankehitriny ilay etaeta ny vahoaka malagasy amin'le hoe raiso ilay fitantanana ty fotony ento ilay fampanotrona satria izay
ny ataoko hoe anemono ny mampara ny hery politika ny herijika eo amin'ny ataoko hoe fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena sy fanarena nyity firenena ity. Andray matoa Kristin Andry Mananoro ijery vokatra mbola tsy ofisialy zay voaray avy amin'ny senita aloha isika araka izao ahitaitsika izy amin'ny sary izao vokatra tsy ofisialy avy any Morondava tanàna any mitarika ihany koa ny mampara any Morondava amina salanisa 723 aorian'izay ny antokony ny fitondrana ny antoko HVM amina isa 423 ary fahatelo kosa ny Frijof amina isa 230 any Morondava any Mariana Trano moa fa mbola vokatra vonjimaiky ity omena itsika ity. Ny any Tomasina kosa araka izao ahitasika zao dia mitarika ihany koa ny mampara amina isa 35 aoriana ny antoko HVM amina isa 5 ary fahatelo kosa ny antoko MTS amina isa 7 ao anatin'izay zay oben'ny tanàna sy mpanorotsaina ny tanàna izay everina amin'ny adievitra isika hitodika ato amin'ny andriamatorany Saint Désiré niverenasika teo le resaka hoe taham-pandraisana anjara araka ny fanolazain'ny andriamator Augustin Andry Mananoro teo hoe afatra amin'ny hoan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao le izy tena zay tokoa ve sa ny avy amin'ny fitondrana tsena dia manipika ary anisan'ny nahazo candidat nanolotra candidat betsaka indrindra tao anatin'izao fifidianana be ny tanàna izao inona no mety tena hoe antony izy manana candidat betsaka indrindra nefa takona tanteraka ao anatin'izao fifidianana vonjimaiky izao izy indrindra ao amin'ile tanàn-dehibe. Izay moa indray resako foana hoe matetika rehefa misy fitondram-panjakana ao izay mihevitra fa amin'ny alala fampiasana fahefa-panjakana sy fitaovana betsaka no azona vokatra dia nahitana zany fa ny olom-pirenena dia mijoro amin'ny safidiny. Mijoro amin'ny safidiny ary maharesy an'izay fepetra izay fa ny zavatra tokony ataon'ireo be ny tanàna zany zao dia hoe ahoana zay zany zao no tena adevitra ahoana no ahazoko indray zany mampiseho amin'ireo olom-pirenena ataoko hoe na dia apahany ataoko hoe 390 ny taha-pandraisana anjara dia amin'ireo le 790 zany dia tsy maintsy ny toetra mampihetsika ilay be ny tanàna sy ny fomba fiasana zany no isitona n'ireo olona ireo indray ho tia ilay atsoka hoe fiainam-pirenena iverina zany ia zay zany mavesatra dia mavesatra ny adidy ao an-damosiny ireo izay ho lany ametraka an'izay ataontsika hoe raha amin'ny teny frantsay sy climat de confiance na hoe tontolo mipetrahany fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entana satria amin'izao aloha zany raha ny mpitondra fanjakana izay candidat natolo sy ny vahoaka dia rafy izay fifampitokisana izay tsisy fitokisany vahoaka zany amin'ny mpitondra matoa tsy nifidy ny candidat fitondram-panjakana izy zay zany amin'ny akabeany indrindra moa zany ny any ambanivohitra resako foana any ambanivohitra matetika mbola manjaka be reny mety azo maromaro izy any ambanivohitra fa amin'ny tanàn-dehibe zany no ahitana taratra an'izay hoe fitsipahany vahoaka ny fitondram-panjakana ankehitriny ka zay zany hitako hoe ezaka lehibe aloha zany tsy maintsy ataon'izay lany fitondram-panjakana moa zany dia hoe inona no ataony dia araka ny teneniko teo hoe io vokatra anjara no mandray fanapa-kevitra mifanaraka amin'izay. Miresaka an'izay ianao andriamator Augustin Andry Mananoro ianao anisan'ny voakasika ao anatin'izay indrindra nareo mampara ve afaka manome tokony vahoaka amin'izay ary raha toka azonareo ny maro resa ao anatin'ny lehibe ny tanàna araka ny lazainy teo andresy lahatra n'ireo leo isan-jato maromaro reo izay tsy nandray anjara tao anatin'izay fifidianana be ny tanàna sy mpanorotsaina ny tanàna izay zany hoe raha ohatra ny eto andrenivohitra manokana 30 isan-jato ny taham-pandraisana anjara andresy lahatra farafaratsiny 20 isan-jato afianao le 10 isan-jato ve ny candidat va mampara angambany ny hoe famezatoko angambany ataoko hoe za tsy candidat fa anjaran'ny candidat izay voafidy no angamba no ometsika voninahitra ilazan'ny famezatoko izay programmana sa tokony ataony fa ny tiako marina tena mafy ny teny rahalahy Désiré tetsy hoe misy afatra lehibe izay ampitana ny fitondram-panjakana atriky ny vahoaka malagasy matetika mantsy dia adinontsika hoe avy aiza tokoa moa le loharano ilay fahefana ahafahanao mitondra io adinontsika fa avany amin'ny vahoaka io nisy ny zavatra nitranga teto mariako any misy ny fitsipaham-pitokisana ny déchéance zany ho an'ny filoham-pirenena
zay natao teo anivony anteny mera ireny olona reny solotena ny vahoaka fa saingy nisy moa lay ataoko hoe fanapahakevitra nataony ny fitsarana mbalapanorenana iny dia reny zavatra mitranga fa nisy mbola antso fanairana ihany koa izay nanotonga ny motion de censure izay nametraka mazava hoe tsy matoky io gouvernemanta itsony izahay eto anivony anteny mera-pirenena zay misy solotena voaka zay voafidim-bahoaka reo olona reo adeotsika zany dia mbola mipetraka foana hoe angamba kosa ny resaka tombontsoa angamba ady varotra politika fa aloha io fitondrana io hitondra sy hitantana amin'izay fotoana maharitra arak'izay itiavan'ity fitondrana ny baolina ity fa ankehitriny dia nisy antso lehibe izay nataon'ny vahoaka malagasy amin'ny alalany lotsapato amin'ny teny vazany lazako azy le hoe vote de sanction io zany dia mananatra ny vahoaka malagasy ho an'ny fitondrana zay mini manampitsofina ary mini manampimaso amin'izao fahoriana zay iainan'izao ary kapoka mivaivay io satria raha ohatra ka hoe ny fampiasana ny lalam-panjakana zay efa natao na ny fampanjakana zay efa ifampanjakana amin'ny alalan'ireo ministra maro samihafa zay manao fitetezam-partany itsy ao ireo chef de district na ny préfet de région izay nampiasana indrindraindrindra tsy mamenatra amin'ny tena zany satria misy profo mikambana ao anivo ny senita zay ny andany amin'ny candidat-mpanjakana nefa mbola izao ny zavatra misy dia ataoko hoe misy afatra lehibe tokony eritreritsika kehitriny hoe aiza le atsiny hoe légitimité ny fitonram-panjakana kehitriny mbola hitantana sy hitondra ka matoa ny vahoaka malagasy miantso ny mapara kehitriny manome anazy ny fahefana hatana ny ty fotana hoe eto ny lalana ho amin'ny fampandrosoana fitokisana lehibe zany ary tsy azosika atao ny mandraraka milombiandoha amin'ny zavatra any zany fitokisana ny vahoaka malagasy zany indrindra reny zavatra zany dia tsy tongatonga ho azy fa noho ny fitsidiam-partany zay nataon'ny Florent Rajoelina izay namerina indray ilay afim-pitiavana sy afim-pitomana tao amin'ny vahoaka malagasy intsidiana indrindra tamin'ny faritra maro samihafa satria ny tenako tena anaradia anazy na tamin'ny amin'ny faritra varatra na tamin'ny faritra atsimo na tsinana na andrefana dia maro be sesena tsitra amin'ny televiziona teto ireo vao malagasy zay miafo hoe vonjeo ty firenena ty vonjeo Madagasikara fa mijaly kerety tosy ty ary mahatra tafiditra anatin'ny fahaterena ny firenena ankehitriny ka ankehitriny zany ny mapara dia tsy hoe amin'ny fahalovana politika fotsiny ihany fa nisy anie teo aloha teo hoe asa nisy vonina ny antra vahoaka malagasy tsy hita zay nataon'ny fitonram-panjakana ny mapara rehefa nikasa mba hanolotanana zavatra hafa niny zavatra valikavatra azy hoe norarana ny mapara tany toliara ohatra tsy afaka anao ndreny hoe teleto mafana manampy ny trabona reny na dia misy arany natao ezaka natao teo tamin'arivo na nampiana reny trabona tamin'ny andro nytohitra hatrambo reny dia ataoko hoe mbola kely sy bitika izany fa rehefa eo anatin'ny fitantanana ianao amin'ireny commune na maro samihafa ireny afaka miroso anao amin'ny fotodrafitrasa raha ny lafiny hoe fitsabona na lafiny fandriam-palema na lafiny zavatra majinika maro samihafa izay milana ny fitonram-panjakana amin'izany fa kosa raha ny fampandrosoana ty fotony zany hoe politique de proximité de développement dia ny be ny tanàna no isan'ny voalohany tompona antoko amin'ireny ary ny ato anivo mapara dia tsy hiadirery ny be ny tanàna izay mantsy ny mazavatra samihafa tsy hiadirery izy amin'ny politika sy fanaterany politika andreny fa izy ny famezan-tanana satria maro ihany koa ireo tsy vitsy zany ireo olona zay manana ny traikefa afaka manolotanana ireny be ny tanàna ireny hitondra ny fampivoarana eo amin'ny faritra misy anazy raha iresaka tsika ohatra ny tanàna ny Diego manana ny programa ny mera-piarinasa fa tsy irery izy fa isy ny ataoko hoe tolo-tanana avy aty amin'ny birao politika mapara sy ireo mpiara-olona antoka mapara zany ifamine tanana raha iresaka tsika ohatra hoe eo amin'ny faritra atsinanana raha itizaka fa tsy toamasina satria toamasina zany zao fa mazava fa eo ampelantanany mapara dia izy ny famelabelarana sy famitana reny fotodrafitrasa izay efa natomboka teo aloha tamin'ny andro ny tetezamita reny kanefany ninina tsy ho vitana ny antony dia zay ataoko hoe afara politika
izay afatry ny vahoaka satria no ny fanenjehana sy fankalana ny mapara dia ny vahoaka malagasy no natao fairano kanjo nanovalokafatra ny vahoaka malagasy nanovakafatra izy hoe omeo zay olona mahavita azy omeo zay olona sa sy vonona ny famitana ny asa sy efa natombokany ao anatin'le resaka fifidianana ihany sika indray matorany Saint Désiré manoloana n'le resaka hoe tapandraisana anjara ao anatin'ny fanisambato indrindra sika ny pro-pifidianana rehetra amin'izao fotoana izao ary ampahafantarina sika ampijery fa ny ho an'ny eto Antananarivo manokany fa sika tonga iny amin'ny SRMV ny vokatra vonjimaika avy any amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy amin'izao fotoana izao tonga tsikelikely moa izany ireo vokatra vonjimaika ireo manahoana ny mety fahitanao miverina amin'le resaka tendance misy dikany tokoa ve akoatra ny resaka nolazainao teo ny olana teo no an'ny tontolo andro ny ty androany ity ny resaka lisy pifidianana ny resaka bilitantokana ny resaka karapifidianana ny paritaka te tsy teroa ny amin'ity androany alina teo anatin'izao fanisam-bato zao nanomboka tamin'ny 5 teo akatra amin'ny mandrapatapotra izay fanisam-bato sy ny fanoratana ny PV zay mety mbola isy fanampiny ve zay karazana olana sy karazana sotasota isan-karazan'izay mety hiteraka korontana ve ny azoko lazaina aloha dia ny vahoaka ny sarotiny ny amin'ny zavatra amin'ny fomba fifidianana amin'izao fotoana izao dia sarotra ihany le anovan'le procès verbal aloha zany satria tena anaraka akaiky ny olom-pirenena anaraka akaiky ny solotena kandidata indrindra eto Antananarivo renivohitra aloha hatramin'izay ny manova PV zany sarotra zany manova PV zany fa ny fiantraikany dia nresantsika atao hoe mila dinian'ny tontolo politika ihany koa zany reo majorité silencieuse reo zany zao no tena ataontsika hoe hery lehibe anankiray atao amin'ny firenena reo hery manginireo ary reo zany mila jerena hoe fa maninona zay no misy majorité silencieuse flagrante tena ngeza be mihitsy mipoitra eto Madagasikara satria tsaroko tsara tamin'ny taona 2000 volana Desambra izy iny na Novambra nisy fifidianana mpanolotsaina ny faritany Antananarivo tan'izany mbola nisy ny antsoina hoe province autonome ary tamin'izany fotoana izany dia tadidiko teny hoe ambany ny tapandraisana anjara tena tsy narisika mifidy fa mba natratra ihany teo amin'ny 700 isan-jato teo 700 isan-jato amin'ity zany tena milatsaka be mihitsy le izy ka eo zany mila jerena hoe fa maninona ary everiko fa zany tokony hodinian'ny mpandinika fiarahamonina ny mpanao gazety sy ny rehetra zay hoe inona ny tediavin'ireo vahoaka malagasy maro anisa izay nandeha tsy mifidy ireo ary zay mahatonga ny teny hoe zay le mavesatra ao anatin'le olona lany reo olona lany reo zany mila mametraka toka tissu social angamy filazana zany hatrany fotony any mihitsy ilazana fa izy zay laninareo tiany tena misy fiatraikany satria zay man tsy mahatonga ny olona kivy nge hoe tsy mamaly an'ilay filana zay olona napetrany teo zany le olona napetrany teo zany tsy namaly an'ilay filany sy le etaeta mbany fanarahana fa atao dikan'izay zany ireo zany no mahazo ohatrany hoe mandazany zao amerina akoatra hoe falana io zany dia ireo olona zay lanyreo zany zao no manana manda hamerina ny fifampitokisany mpitondra sy ny entana fa raha sanatry mivavaka dia nylena ka ireto be ny tanànyreto ndray no sanatry zany manapaka an'izay dia tena mivarina firenetsika ka eto zany ho anahy manokana moa zany dia tena matsiaro hoe tokony fanometanantsika hoandro zay be ny tanàna lany io ahoana ny fanomezan-tanana ahoana ny atonga andreo amokatra isin'izay fampitokisana zao ary ahoana ny anaraha-maso andreo be ny tanànareo fa betretra zany hoe ao anatin'izao ngamitsika hiditra amin'ny asa fampandrosoantsika ny fotony zany hoe efa teto Antananarivo efa nanandraikitra ihany teto amin'ny tanàna Antananarivo rehevohatra dia hitako loatra zay hoe mampavesatra an'izay ka eo ny etat-major politika ny namana Augustin Andriamanalorona dia nilaza fa zareo dia hanao tolo-tanana ary ny etat-major politika dia adidiny sy andraikiny ny ampamirapiratra ny olona izay natolo ny ary lany mba isin' izay fampitokisana izay ary mirona fa valavony izay
ho an'izay manana be ny tanàna rehetrarehetra zany ka dia izay angamba no azoko ambara mikasika an'ilay izy. Iverina amin'ny resakasika rehefa avy eo fa amin'izao ora izao koa dia tonga ny antotanisa avy amin'ny seneta reka izao ahitantsika azy amin'ny sary izao any amin'ny commune Fianaratsoa voka-pifidianana Vonjimaiky ity omenantsika ity ny Mapara no mitarika amina isa 7,540 ao aoriana ny HVM amin'ny isa 2,307 ary ao aoriana ny TIM amin'ny isa 4,500 any amin'ny commune Fianaratsoa any fa any Tomasina kosa indray ny mitarika ihany koa ny Mapara amina isa 5,770 ao aoriana ny HVM amina isa 4,700 ary fahatelo kosa ny candidat izay atolotry ny antoko MTS amina isa 7,700. Iverina amin'ny resaka kosa isika manoloana izay zava-misy izay reny ny voka-pifidianana Vonjimaiky reny fantatro fa ao anatinao le fifaliana fa raha ny fahitanao azy ny zava-misy amin'izao fotoan'izao mety Vonjimaiky reny ka izay indrindra no ilazako hoe mety mbola matahotra ve nareo ny sina fiovana tampoka satria ampahafantarina anao fa ny zava-misy any amin'ny biraom-pifidianana ho an'ny eto andrenivohitra manokana fotsiny ohatra izay misy jiro misy ny fitaovana rehetra vitsy ny olona na ny mpanara-maso ny fifidianana na reo mpifidy izay tokony anara-mason'le fandisambato nefa saika vitsy daholo ireo mpanara-masony fandisambato ireo mety matahotra ve nareo amin'izay zava-misy izay. Raha tena marina voalaza anao teo hoe mahavelim-bolo ny voka-pifidianana raha ohatra ka amin'ireny hoe reny voabaritany ireny mijery antsika ary ny tokony hitarafatsika dia tsy hoe nisy an'ireo be ny tanàna voafidy akory fa hoe nisy an'ireo vahoaka ny fidy azy firy zany isan'ny vahoaka ankehitriny zay zany tokony hitarafatsika hoe ny tena hoe tendance na ny hery politika eto Madagasikara satria ny zavatra misy any ambanivohitra any voalazan'ny Andriamatoa Désiré tamin'ny famakafakana fa tsy dia tena misy fifidianana manara-penitra loatra any satria ny ataoko fitondram-panjakana any dia manao izay dany kibony zavatra nitranga voangina akory tao hitantsika tamin'ny manjery fa misy tratra ny vahoaka zany hoe urne efa misy bulletin de vote ny candidat ny fitondram-panjakana zavatra misy zany reny ny vitantsika tany Mahajanga tsy ho tena hoe toerana sy fianariveta fa betsaka ny zavatra zay tsy voatery ho hitantsika ka amin'ireny commune vitsivitsy misy moa commune zay noforonina misy taty aoriana ary dia tsisy afa tsy candidat mpanjakana any ao zavatra mahavariny zavatra zany dia noforonina fotsiny ny commune satria hita fa metimety ny fitondram-panjakana le izy ka ny any tiako iverenana dia hoe tsy azo atao le hoe misioka raha tsy tavavoaka ny ary no fitenantsika fa na izany na tsy zany dia efa amin'izao vanim-potoana sy orateny antsika zao dia efa mizara dia afalian'ireo vahoaka malagasy zay nifidy ny Mapara aho amin'ny hafa filoha lefitry ny Mapara no lazako eto ary iombonako amin'ireo namako anivony biro politika hoe samy diboka afaliana sy ravoravo satria nodivetiny tokoa ny ratsakaina nahoana hoe nodivetiny rano natsakaina raha hatramin'izay ny Mapara izay tadidio fa isan'ny nametraka ny filoham-pirenena hofidiana teo milanina ho filoham-pirenena rehefa tonga teo izy ny zavatra mitranga dia nanangana atoko politika natao ifamingana amin'ny Mapara zay ny zavatra mitranga tsy ho adintsika ny tantara raha nanao fifidianana solomavim-bahoaka maro nisy any Mapara 770 ny candidat izay lany teo anivo Mapara ranondrariny sy nitsiny tsy te hiverina amin'ilay hoe andin-dalàna 450 lalam-pandrena fa ny Mapara no mandolotra ny prime ministre hitantana zao gouvernementa izao nitsoniatsoniavana eny zany nitsahana tapindohany eny lalam-pandrenany noho ninona noho izay hoe satria ny fanenjehana sy mety ho fankalana ny Mapara ve no anaovantsika takalonaina no avy nyty fiainana ity ka rehefa mpitondra fanjakana izay tsy tena miray fo amin'ny vahoaka tsy akatoavy ny vahoaka no nitantana dia makaisany vokany hitany hoe zavatra mitranga hetriny amin'ny lafiny sosialy na amin'ny lafiny ekonomia tsisy raha manjary eny ary mandainga izay miteny eto ninona fanambarana hoe nahatratra ny 450 ny tanjona ny tratrariny gouvernementa samy manana ny tanjona ny tratrariny ngamba fa raha ohatra ka hoe fanafoanana fahasambahoaka ohatra ny difo izay fomba filazy zay fa raha hoe nietraketraka natao tamin'ny tetsiteroa fanenjehana ny mpanao gazety
ny fanaovana ataoko hoe etraketraka tamin'ny syndicat sisy zay ny tsarana la hoe efatra misy folisan-jato de tena tratra tokoa satria betsaka ny zavatra zay tsy mifanaraka ny atao hoe bonne gouvernance na fatsakana tsara tantana zay natao teto fa ankehitriny oa zay ny velaniko aminao teo hoe mody vetiny ranonatsakaina satria afaka aneo zay hoe endrim-pitantanana manaraka ny fomba fijery ny mapara izay ireo be ny tanàna izay voafidy amin'ny alalan'ny mapara ary ireo no ataotsika vitrine amin'ny hoe atsoatsy amin'ny fotoana mbola ho avy rehefa iverina amin'ny mapara tokoa zany fitantanana niovy ny gouvernemanta izany zany hoe fahifanam-panatanteraka dia mety mba hoafa ny fandehan-javatra eo amin'ny hoe fampandrosoana eo amin'ny fanabiazana eo amin'ny lafi ny fandrem-palema zay mampiakaiky ny olona tokoa satria ny fikapoana boaro etsy roa zay amoizana aina ona maro a mbola tsy misy fanafana ankehitriny nefa ny a ny miarasiny a miteny an'ty zavatra ty lasa herim-pamoretana lay mpitandro filaminana raha ohatra ka misy ao anivon'ny mapara olona tiana hoenjehana sy ofezina ny zavatra any ka isany zavatra any ataoko hoe mila mandray lesona isika ankehitriny satria felaka ary kapoka mavaivay ny nataony vahoaka malagasy amin'ny alalana zao fifitianana izao eny fa na de betsaka aza ho a ny olona zay tsy afaka ny fidy mety ho fanaininy io mety tsy na io fa betsaka tetseroa ny olona zay tsy tafiditra anatin'ny lisy mpifidianana nefa nyreny akabiazany de fantatritsika fa olona zay iaradia amin'ny mapara ary betsaka mitaraina raha atao anatin'ny telefônina ity fotsiny zao ngambany a ny afatra zay tonga ato de maro be tsy ola zay ko eto satria betsaka zavatra fa manerana ny faritany enina am'ireo faritra roa ambyroapolo de saiky nisy daholo ny fitarainana amin'ny ato zay natao tamin'ireo candidat be ny tanàna mapara ary indrindraindrindra ireo mpiandany amin'ny mapara de tsy vitsy amin'izy ireo no tsy nasokara-pifidianana raha tsy teny fotsiny hoe zavatra nitranga tetsy andorany fotsy andriamato lantre marson zay candidat ny mapara tanora vonina ny andray andraikitra izy ary nefany a tsy ao anatin'ny lisy mpifidianana ny famakafakana zay nataony namana Soavandre Martafika moa dia hitako hoe manamafy izay vovoalaza teo aloha ihany satria misy zany lay filazandrato hoe fironan-kevitra politika izay mazava ankehitriny misy a ilay talapelaky mpihoatra filazana azy teo hoe iaraha ny team sy ny HVM ary misy a ny mapara etsy andaniny zay raha jerentsika amin'ny voka-pifidianana tao a dia saiky manodidiny eo amin'ny hoe 10 isanjato ny raha fianatsongola zay ko a 10 anjato na raiky amin'ny 10 anjato mpifidy zany a ny fidy mapara fa ifampizarany reto vondrokery iarahany HVM na ny team ihany koa zany a mizara ny eo amin'ny 9 na 10 isanjato ambony sisa midika izany ankehitriny fa ny vahoaka malagasy dia manana ataoko hoe raha ohatra ka apitahako ny zavatra mitranga ohatra ny Frantsa ohatra hoe misy ny gauche na droite ny RFI ny raikavanana de mety hitovitovy amin'izay ngambany ny zavatra hitranga eto Madagasikara na ireo zay iaradia amin'ireo mpiandany tamin'ny tolom-bahoaka tamin'ny 2010 izay miloko volomboasary zany amin'ny ankapobeny a na ireo zay miloko mangamanga amin'ny ankapobeny moa ataoko vazivazy hoe na de manga tonina aza ny lanitra tadio fa rehefa mody ny masoandro tsy maintsy iloko volomboasary foana iny faravodin-danitra iny somary vazivazy saritenany ihany zany zavatra zany hoe misy ny vahoaka malagasy zay tompony teny farany ninona ho ataotsika ninona fomba filaza de ho tsy maintsy ho tompony teny farany foana ny vahoaka malagasy any evony evony ka raha tao anatin'ny ty fifidianana ty ny tarafatsika ny zavatra zay de hoe na de natao aza tetsytserony hoe fanaovana mpitondro na ny fidongina ny anao manjery mpanjakana ohatra nanaovana ny propagande ny atoko zay nisy tsy mamelatra amin'izany hoe ny HVM dia 9 isanjato ny fandaharana atao anatin'ny anao manjery mpanjakana na ny TVM na ny RM zany de nentina anasoasoana ny fitoram-panjakana sy ny toky miaradia aminy na de nalefa aza naparitaka ny vola ny vidianana olona tetseroa na de natao aza ny fomba rehetra hoe akolaka na mivantana amin'ny teritery nampiasaina an'ireny olom-boateny reny a de tsy nanova zany amin'ny ankapobeny amin'ny fijery ny vahoaka malagasy satria efa matotra
amiko zany zavatra lehibe anankiray ny zavatra mitranga ty de efa manomboka mandeha amin'ny fahamatorana ny vahoaka malagasy rehefa anio misafidiny ka fandaniana aminy fotsiny ny fandrebirebena anazy etsy ao fa efa manana ny safidiny ary fatany fa tsy azo ataoko hoe hoentina ho taikitaikina amin'ny zavatra akanga tsara soratra koa izy dia andeha anariny akota matsamy tadido tsara fa matoany nandany ny akamarony ataoko hoe ny vahoaka malagasy nandany ny filoha ampirenena perinasa ankehitriny dia ny averany fa olona afaka hitondra ny fiaon'nytolona anoonytolona zay fa niarantsika tamin'ny jadona tamin'ny 5 zay no natonga ny akamarony vahoaka malagasy zay ny safidy nanady azy kanefa rehefa natsikaritra zareo hoe tomborioka amin'izay zavatra ny fanarana sy ny fanantenana izay za tsy teny eto hoe mitsipatolaka amin'ny tana fa hoe niborioka tamin'ny lalana iny ilay fenitra fotonim-panjakana dia nisitaka tamin'ny fondro mpifidy azy satria tadidio fa isan'ny vahoaka ny fidy azy ireo olona ny fidiny mapara ireo fa tsy nanaradi lay hery vavoany Madagasikara na dia akanga tsara soratra raha iny ka izay nataoko hoe efa misy fahamatorana ny vahoaka malagasy ankehitriny ary ny zavatra tsapako ankehitriny dia betsaka ireo tanora betsaka ny tanora zay tonga ankehitriny eo amin'ny fotoana zay ijoroany maolo-pirenany afaka mifidy raha teo aloha izy mbola toko hoe mpianatra teny amin'ny CEG 12 taona 12 taona ankehitriny efa misy ny efa 10 taona 20 taona na mihoatra an'izany aza reny olona ireny ankehitriny dia mitady heritsika vaovao mitady fanantenana vaovao hoe iza no mpitondra fanjakana zay afaka anarina ty firenena ty ny famakafakana zay nataon'ny namana Soavandre Martafika moa dia hitako hoe manamafy izay voalaza teo aloha ihany satria misy zany lay filazandra hoe fironan-kevitra politika izay mazava ankehitriny misy ilay talapelaky mpihoatra filazana azy teo hoe iarahany team sy ny HVM ary misy ny mampara etsy andaniny zay raha jerentsika amin'ny voka-pifidianana tao dia saiky manodidiny eo amin'ny hoe 500 ny raha fianatsongola zay ko 500 na raiky amin'ny 200 mpifidy zany ny fidy mapara fa ifampizarany reto vondrokery iarahany HVM na ny team ihany koa zany mizara ny eo amin'ny 900 ambony sisa midika izany ankehitriny fa ny vahoaka malagasy dia manana ataoko hoe raha ohatra ka apitahako ny zavatra mitranga ohatra ny Frantsa ohatra hoe misy ny gauche na droite ny RFI ny raikavanana dia mety hitovitovy amin'izay ngamba ny zavatra hitranga eto Madagasikara na ireo zay iaradi amin'ireo mpiandany tamin'ny tolom-bahoaka tamin'ny 5 izay miloko volomboasary zany amin'ny akabeny na ireo zay miloko mangamanga amin'ny akabeny mo ataoko vazivazy hoe na dia manga tonina aza ny lanitra tadio fa rehefa mody ny masoandro tsy maintsy iloko volomboasary foana iny faravodilanytra iny somary vazivazy zarotenany ihany zany zavatra zany hoe misy ny vahoaka malagasy zay tompony teny farany ninona ho ataotsika ninona fomba filaza dia tsy maintsy ho tompony teny farany foana ny vahoaka malagasy aneo ny heviny ka raha tao anatin'ny ty fifidianana ty nitarafatsika ny zavatra zay dia hoe na dia natao aza tetsyterony hoe fanaovana mpitondro na ny fidongina ny anao manjery-panjakana ohatra nanaovana ny propaganda ny atoko zay nisy tsy mamelatra amin'izany hoe ny HVM dia 9 isanjato ny fandaharana atao anatin'ny anao manjery-panjakana na ny TVM na ny RFM zany dia nentina anasoasoana ny fitondram-panjakana sy ny toky miaradi aminy na dia nalefa aza naparitaka ny vola ny vidianana olona tetsy ao na dia natao aza ny fomba rehetra hoe akolaka na mivantana amin'ny teritery nampiasaina an'ireny olomboteny ireny dia tsy nanova zany amin'ny akabeny amin'ny fijery ny vahoaka malagasy satria efa matotra amiko zany ny zavatra lehibe anankiray ny zavatra mitranga ty dia efa manomboka mandeha amin'ny fahamatorana ny vahoaka malagasy rehefa anio misafidiny ka fandaniana aminy fotsiny ny fandrebirebena anazy etsy ao fa efa manana ny safidiny ary fatany fa tsy azo ataoko hoe hoentina ho taikitaikina amin'ny zavatra akanga tsara soratra koa izy dia andeha anariny akota matsamy tadido tsara fa matoany
nandany ny akamarony toko hoe ny vahoaka malagasy nandany ny filoha ampirenena perinasa ankehitriny dia ny everany fa olona afaka hitondra ny feon'nytolona anoonytolona zay fa niarantsika tamin'ny jadona tamin'ny 5 zay natonga ny akamarony vahoaka malagasy zay ny safidy nanady azy kanefa rehefa natsikaritra zareo hoe tomborioka amin'izay zavatra ny fanarana sy ny fanantenana izay za tsy teny eto hoe mitsibadolaka amin'ny tana fa ny borioka tamin'ny lalana iny ilay fenitra fotonym-panjakana dia nisitaka tamin'ny fondro mpifidy azy satria tazy io fa isan'ny vahoaka nifidy azy ireo olona nifidy ny mampara ireo fa tsy nanaradi lay hery vaovao ny Madagasikara na dia akanga tsara soratra raha iny ka izay nataoko hoe efa misy fahamatorana ny vahoaka malagasy ankehitriny ary ny zavatra tsapako ankehitriny dia betsaka ireo tanora betsaka ny tanora zay tonga ankehitriny eo amin'ny fotoana zay ijoroany maolo-pirenena afaka mifidy raha teo aloha izy mbola toko hoe mpianatra teny amin'ny CEG 9 taona 7 taona ankehitriny efa misy nefa 5 taona 20 taona na mihoatran'izany aza ireny olona ireny ankehitriny dia mitady heritsika vaovao mitady fanantenana vaovao hoe iza no mpitondra fanjakana zay afaka anarina ty firenena ty manoloana kosa le zay zava-misy zay averiko aminao ny fanontaniana hoe metinao hoana ny mety tokony ho endriky ny fitondrana amin'izao raha ny fahitanao azy nany hoe ataony moa zany ny endriky le fitondrana raha ny lojika politika raha amin'ny tany mandala ny demokrasia raha ny velany zavatra mitranga ankehitriny dia tokony mametra-pialana amin'ny fomba mpamendrehana ny gouvernement ankehitriny satria raha nisy ny fitsipahapitokisana zay nataony teo anivy ny anteny miram-pirenena dia nisy député 7 angamby izay no toko hoe niaro ny filoha-pirenena tamin'izay fotamindray raha nisy koa ny teo anivy ny gouvernement na ny motion de censure dia eo amin'ny asa 7 fa ngamba tsy tsaroko tsara izay sisa no niaro zany fitondrana izany ankehitriny ny verina fahafahana zany manova ny fomba fijery ny nanovana fifidianana ary natao ambiletra izy io oko tsy tsara velantsitsika fa efa betsaka ny tsikera natao hoe mba hataovy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy ny tokony ho izy alaminy aloha ila mady aloha seson'ozy ny tanora kanefa dia natao ambiletra ny fitenena satria no everina fa io no afahana manova ny fomba fijery hoe jereo kosa fa mbola betsaka ny vahoaka miaraka amin'ity fitondrana ity kinanjo ia vao miasa ny baribary fa misitaka tanteraka amin'ity fitondram-panjakana ity ny vahoaka malagasy ary ny tsy fankatoavany ireny olona za tsy mino hoe tsy ny olona natolotry ny HVM mety misy olomanga ireny mety olona mahavita azy fa saingy ny fitondran'ilay loko politika ny kravaty mangamanga dia napatahotra ny vahoaka malagasy ny fidy azy satria ohatra ny endriky ny hoe lay fitondram-panjakana mietraketraka hiasany fotony satria tadidio fa betsaka ny filazana hoe raha tsy mifidy ty candidat-mpanjakana ty nareo dia hiala eto aminareo ny dokotera eo amin'ny CSB2 ho affecté ny iny ty izy ny mpampianatra atao amin'ny sinisisa inona tsy natao fa ny vahoaka malagasy raha mitanàn-dehibe jerentsika dia na mivalikafatra hoe efa tsy amin'izany ntsontsika zany hoe oka zany tsy ho apetraka ntsony ty rehefa misy ny atao hoe fampitan-kevitra amin'ny vahoaka malagasy dia tsy misy afa tsy fampitandremana mampitandrina ny vahoaka malagasy fa zao mampitandrina zay anankiroa tsy ilana fampitandrenana ny vahoaka malagasy efa manana ny fahamatorana ny vahoaka malagasy ary manam-pahendrena ny vahoaka malagasy fa fanitretena no andrasana mitondra fanjakana amiko zany raha fahitenako dia hoe ny gouvernement zay mitantana ankehitriny tsy hitako hoe inona no afahantsika mbola manamaro toerana azy ankehitriny eo anivy ny anteny miram-pirenena tsy manana maro anisy ary zareo raha ny olona 50 ve ahafahandrareo miasa ampandany lalàna zay ho aroso
ho avy zao ny lalàna amin'ny hoe loi rectificatif amin'ny loi de finance zany izy no député indray mbola azo rebena na hovidim-bola ozy ny fitenenina andeha hitam-pandany any zavatra izany ohatrany tsy mino an'izany ahako raha ity fotony raha ireo ataoko hoe tokony tanan-dehibe modely ny fanarenana ny firenena sy ny fampantroana ny tsy opelatana mpitondra fahatsara satria dio fa nahita ondra ny vohatra azy ankehitriny raha nitandasany zavatra misy eo a dia ny antoko timma no saiky lasa nahazo ny tombondahany ny any amin'ny faritany enina moa zany adimy ambony moa zany dia mazava ho azy fa ny mapara no isany nomeny vahoaka malagasy ny fitokisana zany hoe ankehitriny zany tsy hitako tsony hoe inona no tokony anamarinana ny itoezany zao fitatanandrarano gouvernemanta zay mitondra ankehitriny zao efa nanao ny herinrehetra izy mba hierovany a ny toerana zay misy anazy ankehitriny kanefany a efa mazava ny afatra sy mivalakafatra mitony vahoaka malagasy a tokony ametra-pialana ny gouvernemanta andriamatoa Augustin andre mananoro jerentsika kely ity amin'ny sary ity voka-pifidianana vonjimaika avy amin'ny senita ny antsaranana ny amin'ny grand pavois iny ny mapara no mitarika amina isa 700 ao ariany kosa zany hoe faharoa ny candidat olotry ny antoko HVM amina isa 320 iverina amin'ny adevitra isika ianao teo ny resaka hoe tsy mifamarina toeran'le fitondrana resaka ihany koa ianao ny amin'ny hoe tokony ho tonga saina le fitondrana fa raha toka mitoy reny isy reny zany hoe anareo zany ny maro anisa ao anatin'ny lehibe ny tanàna manirana ny nosy ahoana ho lasanareo ny anteny mirando olona mety ho anahoana ny fifandraisanareo a amin'ny fitondram-panjakana foibe zany hoe ny fahefana mpanantanteraka ny zavatra efa mitranga ekehitriny na ho anivony anteny mera azy a dia ny mapara ny maro misy indrindraindrindra tsy ny mapara irery zay te miteny a fa ny vondrona politika miaradia amin'ny mapara na ny alliance républicaine de Madagascar ny armada zany eto te tiako hazavaina mantsy zay satria amin'ity fividianana be ny tanàna ity dia misy toerana izay tsy candidat ny mapara no mipetraka ao fa candidat nyreo mpiaradia amin'ny mapara au niveau ny alliance républicaine de Madagascar na ny armada raha tentsika ohatra ny chef de région Tolo Fety Michel Saint Michel any Fenerivo dia izy ankehitriny milany zay fantatsika fa candidat miaradia amin'ny malagasy miara-miainga izy zany ao niveau ny armada misy toerana betsaka eto amin'ny nosy izay lasan'ireo mpiaradia amin'ny mapara ihany koa eo ny MMM eo ny araka isika eo ny maitso eo ny atoko avana ary akoatran'izany misy ireo ataontsika hoe indépendant nirotsaka amin'ny alalan'ny tena noho ny antony inona noho ny antony izay etraketraka nataony fitondram-panjakana zay satria tsy afaka namita ny atota taratasy rehetra izy feno noho ny fanelingelena tamin'ny teoloha hitatsika reny hoe tsy azo ampiasaina ny logoan'ny mapara tsy mahazo ampiasaina ny mandat ny soniavin'ny coordinatrice générale ny mapara sinsisa inona moniny lalàna tsy navoaka na ny mbatsembanana ary maro amin'ireny izay olona fantatro fa mpitolona mpikatroka teo anivon'ny mapara na teo anivon'ny atoto TGV mahita zao ohatra ny any Beraketa any Mato Pelta izay mpiamana ny tanora malagasy fonina zay fantatritsika tsara fa anivon'ny mapara izany zavatra zany fa mirotsaka amin'ny alalan'ny tenany izy a amin'ny association zay natsaka ny tafa na tanora ho an'ny fampantroana santiona no azy zany fa betsaka ireo candidat zay nirotsaka amin'ny alaran'ny tena satria voelingelina ary no tsembatsembanina izy mba tsy afahany nametraka ny atotatasy amin'ny alany mahamahapara anazy ka zay ny tiako marihana hoe ny voka-pifidianana ankehitriny ny amin'ny ankabeny zany dia hoe ny miaradia amin'ny alliance républicaine de Madagascar zany a dia isan'ny maro anisa ankehitriny mibata ny fandraisena manaraka anazy eo a ny atoko zay tsy voatery hiaradia amin'ny fitondram-panjakana fa io moa zany hoe vokatra vonjy maika fa isika koa okotsika tsy anditsy afatavony izy ny fiteny antsika malagasy fa fantatsika ny zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena hatramin'izay zavatra rehetrrehetra zay a fa ny zavatra fotsy aza
mety hivadika mainty ary zavatra mainty mety hivadika fotsy rehefa anaon'izay fomba fanaon'izay zareo efa mpanao an'izany a fantasika tsara ny zavatra nitranga dia ny anteniny toko hoe tao anivon'ny anteny mera raha matoko Kristina Zanamasoa izay voafidy ara-pomba demokratika izay lehibe ny anteny mera-pirenena tadidio tsara fa député voafidy mbahoaka no nifidy azy ho lehibe ny androm-panjakana miaraka amin'ny roboromaritra niaraka aminy kanefany a dia vitany namadika izany amin'ny fanjakitsahana ny lampanoana fanodikodonana ataoko hoe l'interprétation hoe nadika vilana ny lalàna zay mifi zany zavatra zany ka tsy azo atao ny sanatry zany manditsy afa-tsavony a fa zay kosa dia matoky ny fahendren'ny senita satria ny senita ankehitriny a no andradray ny vahoaka malagasy mba hijoro ankehitriny hijoro amin'ny marina ary moa hira natao tamin'ny fitetezam-paritany nataony mapara hoe tsy resy akory izay manao ny marina fa zay manao ny marina dia tsy maintsy miarina ny teny ngamany ameza satria fa maro tokoa ny zavatra voalaza teo tsy verimberenana satria ny zavatra rehetra mbola betsaka ny azo atsaraina marina fa misy ny tsy fahatombanana teo amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny fisotrona zany a fa na izany aza mbola azo lazaina fa nizotra ampilaminana ny androandroany satria tsy nisy ny korotana izay ny aiahin'ny sasany ary na dia teo ary ny fiantsiana dia niezaka ny olom-pirenena rehetra zany a mba hanana fitoniana zay zany dia isorana ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka fa eto a dia mamela ianao ngamany raha mba atoko hoe ifélicité mba iarahaba manokana ireo candidat eo anivon'ny mapara izay lanta ao anatin'ny fifidianana zao a dia atombokany amboalohany hatrany avaratra angamba ny atsirana izy a miarahaba ny andray matoby ny tanàna moa izany ankehitriny antsoko azy a ny ben'ny tanàna ny antsiranana Zavody Zara Jean-Luc zany a izay ny bata ny fandraisena izay tamin'isa mihezinezina tokoa ary miarahaba ihany koa ny ben'ny tanàna ny Tamatavy a Andriamatoa Elizeratsiraka miarahaba ihany koa ny ben'ny tanàna ny Fianarantsoa Ramatoa Razanamasoa Kristina ary miarahaba ny Zandrala ben'ny tanàna ny Mahajanga Mokotara André Mbatomanga eo aloha zany ny vonjom-pivedanana maika vonjy maika fa ho avy moa zany mety fanamafisan'izay a rehefa ho avy ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy a ataony senita mikasika io zavatra io fa na izany na tsy zany koa dia te mba anio fisaorana ireo mpiaradia amin'ny mapara satria naneo firesakina sy famendrena tokoa izy tao anatin'izao fifidianana zao ary nisy fifandeferana lehibe misy tamin'ny toerana sasatsasany a dia tsy hoe akory tsy manana olona mendrika ny mapara fa noho ny fanarahana zany dia hoe mba mandefitra ny mapara fa mba manohana ny candidat eo anivony Armada isany amin'ireny ohatra tany amin'ny faritra Toliara izay nanohanana ny candidat ben'ny tanàna ny général Kame Vitaly mbola eto am-piandrasana ny voka-pifidianana moatsika ankehitriny fa na izany ary a dia efa mirary soa azy ihany koa izay ary voelim-panantenana amin'ny ho avy ny tanàna ny Toliara satria rehefa ho ben'ny tanàna izy raha sitrapon'ny vahoaka malagasy a dia mba afaka hanatanteraka ireo valibabena hiveriny fisahazana zany tanàna ny Toliara izany araky ny afatra izay nataony tamin'ny vahoaka ny Toliara izay maro be tonga nanotrina azy tamin'ny faradoboka izay niarahana tamin'ny filoha Andry Rajoelina mpanorona ny mapara ihany koa eto koa dia tenao fisaorana ireo niaradia teo anivon'ny mapara ireo atoko maro samihafa niaradia anivon'ny mapara tsy olazaiko tsy satria misy adinoka mety ananatsiny a satria ny fandrimona tokoa izy ireo indrina mariako manokana ny antoko tanora malagasy vonina izay niavaka manokana tokoa teo amin'ny fanetsiketsehana zany a ny fandrindrana ireny di maro samihafa natao
fitsidiam-paritany niarana tamin'ny filompanorona ny Mapara reny, ary farany a dia misaotra ny vahoaka malagasy rehetrarehetra izay nanome fitokisana ny kandida ny Mapara manerana ny nosy ka nisafidy azy ireo mba ho sotenan'ireo hitantana ny fiarahamonina hitondra fampandrosoana ary ame lanja sy asiny izany sotoavin'ny vahoaka malagasy zany izay tena lim-pivoarana. Ary farany izay amaranako azy dia tsy hainy tsy saotra manokana ny filoha Andry Nirina Rajoelina izay filoha nasionaly filoha mpamorona ny Mapara izay nanao ny NJO zavatra tokoa teo amin'ny fanampiana ireo kandida rehetrarehetra be ny tanàna, ary indrindra sany rotsaka tsihatra. Fantatra talohan'izao fifidianan'izao fa betsaka ny didy izay mbola nietrehana ny programan'asa izay mbola nivolavolainy tany ivelan'ny tany satria tsy mitsahatra izy no mijery izay fomba maro samihafa hanamanavitra ty firenena ity zany, eo ny fionany amin'ireo mpiara-miombona antoka izay ifanometana ny Madagasikara any aoriana any. Fa na izany azy a dia tonga teto Madagasikara izy ary nanova zavatra lehibe tokoa izany satria namelona fanantenana ary nitondra fomba fijery izay niombona n'ireo vahoaka malagasy eo amin'ny hoe asa anarenana ty firenena ity, ary indrindraindrindra ny fandraisana andraikitra eny fotony fa noho iza ny asa izay efa natomboka ary nametraka ny vahoaka malagasy ho andriamanjaka tao anatin'izao fifidianan'izao. Ka dia izay angamba no teny azoko amaranana zao fanasana zao, dia misaotra anareo ihany koa teto amin'ny télévision Viva, misaotra anao amin'ny fanasana ary manantena zay fa mbola ho avy ny fotoana izay azahoantsika ny voka-pifidianana rehetrarehetra manerana ny Madagasikara, dia ho avy ihany koa ireo kandida be ny tanàna izay voafidy ho asainareo eto amin'ny toerana ity mba aneo ny fakasitrahana ny vahoaka malagasy mifidy azy.